Efa fanao ny isan-taona dia nahatsiaro manokana ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana sy ireo zokiolona eo anivon'ny boriboritany fahadimy ny antoko fahafisaingy. Isany nahazo tombontsoa tamin'izany ary moa ny akany Edena Ampasapito. Iray amin'ireo fikambanana misy 30 atao anatin'ny boriboritany fahadimy ahiny ny antoko fahafisaingy ny ivotoerana Edena eto Ampasapito. Ity akany ity izay najoro indrindra eo anivon'ny fiangonana dian'ny mpandresy Ampasapito dia mandray an-tanana ireo ankizy kambotsy sahirana manodidina ny 100 eo amin'izao fotoana izao. Ny aktivité ataonay amin'io dia manoana izay araka izay tratranay raha ohatra hoe tsy ampy fitafiana ny ankizy dia manoana ara-pitafiana, tsy ampy fitaovana ny ankizy dia manoana ara-fitaovana. Dia ao anatin'izay ihany koa zany mampianatra prière mihitsy zany hoe mitomboka any amin'ny klasy ambany mihitsy zany maternelle jusqu'à any amin'ny CTM. Dia misy koa ireo fitazaina an'ilay ankizy ohatrany hoe miasa ny ray aman-dreniny zany dia tsisy hametrany an'ilay zaza dia sahirana izy dia apetrany eto koa zany ilay zaza dia raisiny riva vavy izy. Niforona tamin'ny taona 3 sy 4 ny akany izay olana hatreny hatreto moa ny fahateren'ny efitrano ampianarana ireo ankizy. Nitondra fanampiana ho azy ireo entina manao ny asa fanitarana ny toerana araka izany andriamatoa ny avy ary olon-dina mivady ka omaly izy ireo nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy. Tsy adinon'izy ireo ihany koa ireo ankizy tamin'izao dian'izao. Izy tanako amin'ilay fanamboarana ny centre dia ny akaiky mahatonga-drano tsy haina mizana soa dabli fa ny fokotangetra tsisy adinina avokoa dia manarakarak'izay akoatran'izay zany ireo zokiolona eto tany fahadimy efa misy fikambanana ao anaty fahafisaingy koa mahafantatra an'izy ireny ka tamin'ity zany tsy nanao sakafo mihitsy izahay satria manahirana ihany amin'izao le mamahana olona indrindra le olona efa lehibe nandray so misy tsy fahasalamana dia sakafo nandray tsy zakany nataonao matavy loatra na may loatra dia toloana solom-body akoho izy ireny. Mahafinaritra zany dia nanay tanana ny namana rehetrarehetra indrindra amin'ny fikambanana fa raha samy manoatra ireny daholo tsy mila mpamatsy volantsontsika fa ny ekepika mahatonga-drano. Raha ny teo anivon'ny fokotany hatramin'izay nampandraketany antoko ny fizarana ny fanomezana isaky ny fety tahaka izao dia niova zany tamin'ity taona ity ka ireo fikambanana avy amin'ny fokotany 7 amby 20 amin'ny boriboritany fahadimy izay ahiny antoko ihany no tolorana izany fanomezana izany tamin'ity.